Atsaharo ny fisainana ny zavatry ny tany. Izay no loha hevitra iarahantsika manana amin'ny androan'izao androany izao, manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana somatsara. Miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra isika ny toerana maro samihafa izay misy anao any, dia tononona mandrakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo. Fandeha mba hifanofahofantanana isika satria tafahoana somatsara indray androany. Andery atombotsika amin'ny lalàn'ny vavaka izao dinika hifanaovantsika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro misotranao indray izahay. Noho ny fotoana sarobidy izay omenao anay ahafahana miara-mandinika ny teninao. Mamela ny helokay ary manadiovanay. Aoka ny fanena masina hitoetra temponay raha andinika sy arianatra ny teninao izahay ka hitondra anay eo amin'ny sitraponao ane izany. Dia apetraka-petratananao ny fotoana rehetra, mitahiny mpiara-midinika, tononona ny vavaka nohony amin'ny anarana Jesosy. Amen. Atsaharo ny fisainana momba ny zavatry ny tany. Milohan'ny andinitsika izany nefa dia andeha iarahantsika manao indray ilay andinina atao tadina izay tsotra ilay izy nefa mahafinaritra. Kolosiana 4 ka ny andininy 2:20 manao hoe ary aoka ambon'izany rehetra izany ny fitiavana fa feh ny fahatanterahana izany. Hojerentsika androany ny mikasika ny amin'izay. Hojerentsika androany izay zavatra izay. Matetika tsika dia mandeha fitenenana manao hoe aoka izay ny ady, atsaharo ny fanombana ala, aoka izay ny fitaovam-piadiana nokleary. Be dehibe ny teny filamatra apetraka ankehitriny. Fa angamba mbola tsy nandre isika manao hoe atsaharo ny fisainana momba ny zavatry ny tany. Raha misy izany angamba dia toy ny hoe heverin'ny olona fa miteniteny foana nahoana, satria ny zavatra misy tsy mifanaraka amin'ny fihevitra izao tontolo izao izany fijery izany. Kanefa androany ny apôstôly Paoly dia mitarika antsika isaina mandrakariva ny zavatra avy any ambony. Ry mpiara-midinika namana, mila mifantoka amin'ny zavatra ambony lavitra sy mandrakizay doria. Isika tsiraray avy. Mila mifantoka amin'ny zavatra ambony lavitra sy ny mandrakizay. Isika izao no voalaza amin'ny dinika fanaovana androany ahoana no hatanteraka an'izany. Dia hoy Paoly amin'ny 5:5 Kolosiana 3:7 hoy izy hoe vonoy ny momba ny tenanareo izay ity an-tany. Io le izy io. Ohatra anditeny Paoly manao hoe atsaharo manomboka androany ny fisainana momba ny zavatry ny tany. Raha amin'ny hevitra malalaka, vonoy ny momba ny tenanareo izay ity an-tany. Fa toy izany Paoly, inavo zany dia ny fitsangatsangana, falotona, firetam-po, fanirian-dratsy, ny fieremana, ny dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaka ny tsy fanarahana. Mazava ny tenin'ny Paoly. Averitsika indray mandeha tamin'ny omaly isika dia efa nolazaina fa isika dia efa niaraka natsangana tamin'i Kristy. Isika dia efa maty tao amin'i Kristy ary niaraka natsangana taminy ary hotarihana mba hisainana ny zavatra avy any ambony. Dia izay nahatonga ny Paoly vonoy ary ny momba ny tenanareo izay ety an-tany. Atsaharo ny fisainana momba ny zavatra ety an-tany, ny fitsangatsangana, fahalotona, fieretam-po, fanirian-dratsy, ny fieremana, ny fanompoan-tsampy, fa mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Mpiara-midinika, na dia efa maty ara-panahy miaraka amin'ny Kristy aza isika, dia ilaina ny mamono momba ny tenantsika izany hoe refaka-panahy izay miparitaka eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny vatantsika, eo amin'ny saintsika satria tratran'izany avokoa isika rehetra. Saingy tsy mora manatanteraka an'izany. Inona no taridalana omeny apôstôly Paoly eto? Eo amin'ny 1:9 dia tiany Paoly ny hatsapahantsika mandrakariva. Hoy izy hoe koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo. Tiany Paoly tsapantsika isan'andro mba hahatonga antsika isaina zavatra avy any ambony
dia tokony tsapatsika isan'andro tsy ho adino fa izao sy anao dia efa niaraka natsangana tamin'i Kristy. Tokony tsy ho adino izany. Faro dia baiko le izy. Ozy hoe koa vonoy ny momba ny tenanareo. Vonoy. Satria efa natsangana niaraka tamin'i Kristy ianareo dia tokony hanana faniriana mandrakariva ny amin'ny zavatra ara-panahy ka mamono ireo zavatra momba ny tenantsika. Tsy misaina ny zavatra ity an-tany. Baiko izany. Mahafinaritra ny tari-dalana men'ny Paoly entitra ny fanambarana ataon'ny Paoly. Fa inona moa ny antony? Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Romanina toko voalohany. Romanina toko voalohany ka ny andinin'ny 7:20 dia misy izao tari-dalana izao ambany tenin'Andriamanitra. Ozy hoe fa aseho avy any an-danitra ny fahatehezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovana ratsy. Asehon'ny Paoly eto ny tsy fahamarinantsika olombelona. Asehon'ny Paoly eto ny faharatsiana eo amintsika olombelona. Ka hitarian'ny Paoly, ilazan'ny Paoly fa mitondra mianteraka ny fahatehezeran'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra izay ataonao, ataon'ny tsirairay avy. Ary zay no nitarian'ny Paoly, vonoy ny momba ny tenanareo. Tarihany isika hiala amin'ny mety zavatra ny tany. Ary zay no anasanantsika amin'ity androany ity, ry mpiara-midinika namana, mba hialantsika ireo faharatsiana. Tsy mora nefa zany. Ahoana no hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy? Ahoana no hatanteraka ny vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany? Ny ahafahantsika mamono izany dia ny saintsaina manantsika mandrakariva fa izao sy ianao dia efa niara natsangana tamin'i Kristy. Raha adinoko izay, raha adininao izay dia mora minjery ianao makany amin'ny zavatra ny tany. Fa raha tsaroanao isan'andro fa efa niara natsangana tamin'i Kristy ianao dia voaro amin'izany ary misaina mandrakariva kosa ny zavatra any ambony. Ho androany ary dia azontsika atao filamatra eo amin'ny fiainantsika ilay hoe atsaharo ny fisainana momba ny zavatra ny tany. Oka ny ambony zany rehetra zany ny fitiavana fa feny fahatanterahana izany. Andriamanitra ne hitay anao, anomenao ny fanahin'ny masina ka ahatonga anao isaintsaina. Ahoana no hahatrarantsika izany? Ahoana no fomba hampiarantsika izany eo amin'ny fiainantsika? Izy anomeny anao ny fanahiny ka hitarika anao ao amin'izany amin'ity tontolo andro ity. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotra anao izahay noho ny fotoana izay omenao anay nahafahanay nandray izany tari-dalana izany. Ka nitarihanao anay mba tsy hisaina ny amin'ny zavatra ny tany izahay fa hisaina kosa ny zavatra ny ambony satria ho amin'izany no hamonjena anay. Dia mitahy anay amin'ity tontolo andro ity, aza mahafoina mahasaraka anay. Tononona mivavaka nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.